Faltafaraka aminao tombokilasy tongovavy atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao. Aterina ny araba no manasana ho ampananjana sy ampitiavana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany. Singa iray manandanja indrindra amin'ny fanorenana demokrasia sy fitoniana ara-tsosialy, ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra. Sakana goavana ho an'ny fampandrosoana ny fitondrana miorina amin'ny tahotra noho ny korondana. Efa nisy ny dingana vita ho an'ny fanovana, saingy mila ny firaisan-kinany rehetra, ny firosoana amin'ny tena tanjony izay napetraka teny Ankianja ho ny solombavambahoaka voafity tao amin'ny distrika ny Betafo. Tatipavaon'ny Germaine Oenjanary eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Tahiriny. Tsy nisy fanovana teto raha tsy nisy ny hetsi-bahoaka, noho izany tokony hifampatoky ny mpitondra sy ny vahoaka amin'ny firosoana mankany amin'izay dingana fitakiana izay. Raha misy fampitokisana dia miara-miasa fa tsy mifampiahany olona sy ny manam-pahefana. Mampisy firaisan-kina, fandriam-pahalemana ary fanajanana lalàna izany. Raha ho an'ny eny anivon'ny antenimieram-pirenena manokana dia efa miroso ao anatin'ny asambomera amin'ny fandiniana ny teti-bolam-panjakana 2024 ireo solombavambahoaka. Isan'ny hojerena manokana ireo teboka miteraka olana ho an'ny fiainam-bahoaka miainga eny ifotony hoy ny fanamafisana. Volavolana teti-bola no natolotry ny gouvernemanta fa hotsirihana hatramin'ny fakany ny antotan-kevitra hoy ireo solombavambahoaka. Proposition koa nataon'ny gouvernemanta fa ny solombavambahoaka isan'ny tompony teny afaka manovana io. Eo ampanaovana ny travaux de commission resaka finance, zay sy loi de finance amizao dia ampidina séance plénière amin'ny daty mapety azy. Amin'izao fotoana izao aza matahotra fa mijery an'io izay solombavambahoaka mba tena mifanaraka amin'ny problème sy ny olana ara-politika sy olana sosialy amizao loi de finance amin'ny 2024. Mampiseho mangarahara, mangoraka ary mahay mihaino ny fitondrana mahazo ny fitokisan'ny vahoaka, mifanampy amin'ny fanaraha-maso sy ny fanitsinan'ny lalana rehefa ilaina izany. Izany no fototry ny fanjakana tsara tantana. Tsy azo aterena ihany koa anefa ny zavamisy, indrindra manoloana ireo manao fitakiana. Tsy iray volana akory nandraisan'ny fanjakana ny lavakabe napetraka ny mpitondra teo aloha ho hiatrany ny fanazavana. Fampianarana aloha tsy vaozao vao narary fa mampagagana fotsiny hoe taloha tsy nisy an'izao fa rehefa anatin'ny fotoana tahaka an'izao tena efa sahirana ny gouvernemanta sy minisitra amin'izao fotoana izao eto dia maneta antsika rehetra hoe aza atao sorona aloha ny mpianatra sy ny zaza malagasy. Fampanetretena zanaza fa za zao mpampianatra université taona amin'ity zao no vakatery fa mahafantatra hoe sahirana fanjakana tsy atao chantage na hoe anaovana takalinaina ny fampianarana fa tsy efa eny ny tahitandreo efa nisy nandalo tao amin'ny assemblée reo hovahana araka an'izay azo atao aloha fa le izy dia efa problème efa nitarozaka be dia ohatrany hoe tsy mamitsina mpampianatra hoe tanatin'ny fotoana ohatr'izao fa hanao mi-exprimer mamlaza marary dia manararaotra mampahery nisitry ny fampianarana ihany koa fa tsy moramora ny olana sedraina amin'izao amin'ny fahamanan'ity olona ity fa samy mandray anjara daholo ny rehetrarehetra hoe samy te hanofotsika dia izay ny tena olan'ireo mpampianatra ireo hoe sao de le fitantanana na le fitavozavozana mba tsy ilazana hoe le kolokolo teo aloha ihany ny hiverina dia aloha tonga dia mametraka balizy normal na fitakino zareo dia za koa sy nefa miantso hoe alao satria efa hiditra anatina deuxième bimestre amin'izao ny fampianarana ndao amin'izay tsika mba hianatra fa mampalahelo zaza malagasy. Fototra iray ahafahan'ny mpitondra sy ny tompon'andraikitra rehetra iroso mafimafy kokoa amin'ny fanovana ny fampitokisana hoy ity solombavambahoaka nanamafy. Raha mahatoky ny mpitondra ny olom-pirenena dia mora amin'ny fanjakana ny manatanteraka politika sy ny fandaharan'asa ho an'ny fampandrosoana. Mifanohitra amin'izany kosa ny tsy fahatokisana dia miteraka korontana, fisarahana ary fanenjehana eo amin'ny samy olom-pirenena sy eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra ho hiatrany ny fanazavana. Tsy afaka hifampatoky anjambany koa anefa ny rotonta ka samy tokony hanao ezaka ametrahana izany fampitokisana izay. Fa mbola baraingo amin'ny maro hatramin'ny androany ny firosoana na tsy amin'ny fifidianana izay ho lehibe ny faritra taorian'ny fanapahana navoaka ny fiadidiana ny fanavozana ho an'ny repoblika. Tsikaritra ihany koa anefa hoy ny pahay manokana momba ny fitantanana ra-panjakana fa misy ny tsy fampiana amin'ny andin-dalàna milaza ny firosoana amin'izany. Raha ireo tranga ireo dia tsy maintsy olom-botendry no isana io andraikitra io mandra-pisiny ny fanamboarana io lalàna io. Hoarantsika ny fanadihadiana nataon'ny Germaine Oenjanary eo amin'ny sariny Tahiriny. Namoaka fanapahana ny fiadidiana ny fanarenana ny repoblika fa mitsahatra amin'ny asany ireo gouvernoura ny ireo faritra 13. Midika izany fa misy fahabangana eo amin'ny rafim-panjakana eny ifotony.
raha ny lalam-panorenana miresaka momba ny lehibe ny faritra nefa dia mazava ihany koa eo amin'ny anjininy fahavalo am'dimampolo fa sahan'ny ratsamangay Katariny lehibe ny faritra izay olom-boafito tamin'ny alalan'ny latsabato ny asany mpanatanteraka. Tsy mazava ihany koa hatreto ny hoe fifidianana vantana sa fidin'ireo mpifidy vaventy ny lehibe ny faritra. Tsy maintsy misy ny fikitiana lalàna vao afaka miroso amin'ny fifidianana isika, hoy ny mpahay manokana ny fitantanana ra-panjakana Andriamorasata Julien. Ary ny tena marina tokoa tokony fidina izy io fa nefa koa ny constitution dia milaza mihitsy hoe na izy io fidina voaka amin'ny vantana, na izy io fidina amin'ny hoe suffrage indirect, zany hoe fidin'ny grands électeurs. Ka zay ary mbola tsy mivoaka zavatra zay dia ahoana ary ny atao nga tsy azo atao misy mametraka fotsiny administration ovida zany fa tsy maintsy misy lalàna aloha zany avoaka mikasika an'izay zay vao atao ny fidianan'ny chef de région. Zay mipetra an'izay zavatra zay. Zay mahatonga ny tendrena aloha mandra-pisiny zay lalàna zay mametraka le hoe fidiny voaka amin'ny vantana izy ve sa fidina atao hoe suffrage indirect amin'ny filaza azy, zany hoe misy grands électeurs zany mifidy azy. Ka zay aloha no tokony apetraka zavatra zay satria tsy azo atao misy mametraka an'le administration collectivité ovida ohatran'izay zany tsy maintsy mandray fipetra amin'ny fanjakana mikasika an'izay. Ny fanjakana ihany no afaka manapa-kevitra na teknisiana na politisiana no hitazona ny andraikitra mahalehibe ny faritra manoloana izao toedra raha izao, hoy hatrany ny fanazavana. Tsy tokony atao ambany-javatra nefa fa mafonja ny asany io lehibe ny faritra io satria ny lehibe ny faritra no tompona andraikitra avy voalohany amin'ny tetika sy ny fanatanterana ny asa rehetra mikasika ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ao amin'ny faritany misy azy, hoy ny fanamafisana. Olona nommé par décret zany nge sarotra amin'ny teny hoe technicien fotsiny zany na politicien. Tsy dia zay mameky hoe mampifeno fepetra ve le olona tendrena zany, zay fijeriko azy. Mahay ve olona tendrena mampifeno fepetra ve tatana an'izany raha mpanjakana any anivon'ny faritra zany. Fa zay ngamba ny tena zava-dehibe fa tsy azonao ferana mihitsy io na technicien io na politicien. Tadio tsara nge fa tanana kolekty zany resaka politika koa nge zany. Any ivelany angetragetrany zany chef de région zany ampiry olona politicien zany. Zay zavatra apetraka zay. Fa dia miankina amintsika io zany fa na technicien izy na politicien rehefa mafeno le fepetra takina zany tanana zany raha mpanjakana zany raha collectivité mila olona manam-paizana zany, mila olona manana profil zany indrindra amin'izao fotoana izao, mila olona miasa aingana ny chef de région satria ny azy tena développement mihitsy. Afandray mantsy ny solon-tena-mpanjakana iny hoe préfet de région ny lovan'ny faritra izy indray tendreny tendrena zany izy iny technicien satria avy any ministère ny tany zany dia tendrena amin'ny conseil des ministres. Fa ity zany tena chef de région tendrena aloha izy zao mandrapipetraka ny lalàna mikasika ny fomba hifidianana azy. Raha ny fantatra moa androany dia nanamafy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana na ny HCC fa azo everina ny fanemorana ny fifidianana filoham-pirenena noho ny toe-javatra ara-politika, ara-piarovana, ara-bola ary ara-teknika izay everina fa tsy ampy mba azahoana antoka ho fifidianana malalaka sy ekendretra izany. Andrasana kosa ny fanapahan'ny fanjakana momba ny fanatanterana ny fifidianana izay ho lehiben'ny faritra. Makasika ny raharam-pirenena izay anatanteraka Fionnambe ny antoko-tiako Madagasikara ny sabotsy 9 Novambra 2022 ho avy izao. Ao amin'ny foibe toetra ny antoko ao QG Bel Air Ampandrana Antananarivo no anaovana izany manomboka amin'ny 10 maraina. Fotoan-dehibe ho an'ny fiainana antoko izany ka nasan'ireo mpikatroka rehetra tsy ankanavaka ho avy hanome voninahitra ny fotoana sy ho avy maro hiatrika izany. Io fotoana io no anolorana amin'ny fomba ofisialy ny mpandrindra nasionaly ny antoko-tiako Madagasikara vaovao. Ankoatra io, isy ihany koa ny fizarana ataon'ny filoha nasionaly ny antoko sady filoha teo aloha Ravalomanana manana marika makasika ny raharam-pirenena. Falafombavao hafa tanteraka kosa indray nentina tao amin'ny fitsarana Paul Louis Maurice rehefa avy nataon'ny FCC fanadihadiany Mamy Ravatomanga io maraina io. Rahatelo no anenjehana azy ka ny roa amin'ireo no resaka famotsim-bola. Notsipahany FCC ihany koa ny fangatana fahazona fafana misy fepetra na liberté conditionnelle ny Mamy Ravatomanga. Ankoatra izay, niakatra fitsarana androany ihany koa i David Jean Christian izay olona akaiky an'ity mpandraraha malagasy ity. Raha ny vaovao, iverina hodiniana ny 10 Novambra ho avy izao ny raharaha Mamy Ravatomanga taorian'ny akarany ny raharaha androany. Fanampanazavana.
taoriany fanadiadiana natao tamin'ny Mamra Vatomanga omaly tonga niatrika fanadiadiana fandroana ataon'ny FCC ny tenany iomarain'io mbola nentina tamin'ny ambulance sy atao tsara ambina ny tena nandritra izany 1,3 milliard d'euros. Donc voilà, Mamira Vatomang qui quitte les locaux de la FCC pour aller en cours de district de Port-Louis. Avy hatrany dia nentina tao amin'ny fitsarana Port-Louis Maurice ny tenany taoriany fanadiadiana nandray fanapa-kevitra ny tribunal tao Port-Louis ny tsy hamerina ny Mamra Vatomanga tany amin'ny toeram-pitsaboana fa kosa nalefa tany amin'ny selula ny polisy rehefa avy nalainam-bavany tao amin'ny fitsarana. Nampidirana aingana tao amin'ny hôpitaly Jeto kosa nefa ny tenany taoriany sehoany teny amin'ny fitsarana kanefa tokony hiditra amin'ny selula polisiaire. Raha ny fanazavana dia tsy salama tsara ny tenany ka nilaina ny fitsaboana maiky azy. Nandray fanapa-kevitra hitazona ny Mamra Vatomanga ny mpitsabo amin'ny hôpitaly Jeto ka eo ambany fanaramaso akaiky ny sampana fitsaboana manokana ny areti-po mba hanarana akaiky ny toe-pahasalamany. Mbola tsy navoaka amin'ny antsipriany kosa ny toe-pahasalany marina asaingy ny laza ny mpisolo vavazy fa manana olana amin'ny foy Mamra Vatomanga ka mila fikarakarana manokana. Araka ny voalaza ny manampahefana dia mbola miankina amin'ny fivoarany toe-pahasalamany sy ny tatitry ny mpitsabo no andefasana azy na tsy any amin'ny selula. Raha ny fanazavana, rahatelo no anenjehana azy ka nisan'izany ny famotsim-bola sy famondrana vola tsy ara-dalàna avy eto Madagasikara nakany Maurice. Ny 10 Novambra 2022 avy izao indray no iverina hodinian'ny fitsarana ao Maurice ny raharaha. Ankoatra ny Mamra Vatomanga, niakatra fitsarana ao andranany koa i David Jean Christian izay olona akaiky ny Mamra Vatomanga ny amin'ny fangatahany à zone liberté sous caution. Ahiny FCC ho isan'andro anjara tamin'ny famotsim-bola mifandraiky amin'ny raharaha voasaringotra ny Mamra Vatomanga i David Jean Christian. Averina hodiniana ny raharaha ny 10 Novambra ho avy izao. Nahitana profo mavesatra manameloka azy rahateo ny fisavana ny findain'i David Jean Christian Thomas hoy ny mpanadiary tao amin'ny FCC. Etsy ankilan'izay, samy nilaza ny maître Bernardini Hector, mpisolo vava frantsay sy ny maître Howard Sidarta, mpisolo vava mauriciana, ny zoma raiky amin'ny 30 oktobra lasa teo amin'ny Astor Court ao Port-Louis Maurice fa tsy manan-kery ny didy fampisamborana iraisam-pirenena momba ny Mamra Vatomanga. Ny teny ihany koa izy ireo fa io olona io dia hanaovana fanenjena miompampana ara-politika sy ara-pitsarana. Manamafy sy mamerina kosa nefa ny ministeran'ny fitsarana malagasy fa voatondrin'ireo fitoriana, fanenjehana ary fitarenana maro mipetraka eo anivon'ireo rafi-pitsarana malagasy, mauriciana, frantsay ary amerikana io mpandraraha io. Manizingizina araka izany ministeran'ny fitsarana fa ny didy fampisamborana iraisam-pirenena nalefa mikasika ny Vatomanga maminy aina dia misy ara-dalàna ary azo ampiarina tsara amin'ny olona io eran'ireo firenena eran'izao tontolo izao. Fafeno telopolo taona katroka androany ny namay ny rovan'ny Madagasikara. Tsy mitovy ny sary hita mialohan'ny famaizana sy ny sary amin'izao fotoana izao hoy ireo olon-tsotra. Very asina tanteraka ity vakom-pirenena ity hoy ny mpahitantara ka ilaina ny fanarenan'izany ary mila tomboka amin'ny famerenana ny anarany ho rovana Antananarivo. Nanampitrotraka ny famaizana anazy ny vakoka ny fikitiana ny isha firafitry ny lapa hoy Ranjatoery Arilala noho izany mila averina amin'ny asany ny rovana Antananarivo. Narcisse Karazafy, mbola avatsara. 9 novambra 2025 9 novambra 2024 feno telopolo taona katroka androany ny namain'ny rovana Antananarivo isan'ireo nanatry maso ity renim-pianakaviana iray ary nambarany fa nisavoritaky arivo tamin'izany fotoana tsy mitovy ny firafitry ny rova tamin'izany sy amin'izao fotoana hoy izy. 6 novambra namay anazy dia hitako tsara misy tamin'ny enina sasany arivo. Nahitako anazy tena paraky tena tamin'izany fotoana izany. Amin'izao any amin'ny centre ville any.
Norakoraka fotsiny tamin'iny ambany iny fa tsy tafaka raha tetỳ ambony. Eto sady mbola kely tamin'izany. Ngambany teo amin'ny fa 6 taona teo ngambany. Teo eo. Tena fitovy tamin'izany tena ala maitso tena ala ketroka maitso mihitsy ny tetỳ fa zao izy madio mangatakitana. Mbola tadidiko satria mbola 7 taona tamin'izany mbola kely mihitsy nipetraka taty Antananarivo. Niorakoraka fotsiny hoe mainy rova fa tsaraka mandeha anao. Isan'ny toerana mahaliana olona na isika malagasy na ireo vahiny ny rova eto Manjakamiadana nampazoto ny hitsidika azy indrindra ny taloha satria mbola tao ireo fitaovana sy ireo entan'ny mpanjaka tamin'izany fotoana ho hiatra ny fanazavana. Nafinaritra ny tamin'ny rova tamin'ny mbola matetika tsy mianatra fa ao anatin'ireo fanay mijery volamena amin'ny tantara. Zao zany ao amin'io zany efa tsy hitako tonga zavatra mijerevanao. Misy vakoka sisa. Aza tamin'izay nananina mizety ny tsatao mbola tsy misy tsatao tamin'izay Vakoka lehibe eto amin'ny firenena ny rovana Antananarivo ary tsy mampino ny nahamahay azy hoy ny mpahay-tantara Ranjatoery Arlala. Hatramin'izao anefa tsy fantatra mazava ny tompon'antoka tamin'ny fandorana na dia efa nambara ombenombeny azy fa nisy ny fanadiadiana manampitrotraka ny fahaverezaka sy n'ity vakoka ity ny tsy fahalavorarian'ny fomba ny atrehana ny fanarenana azy ary nanary asina ny tao anaty rova ny fanovana natao azy. Tsintsinina ny tantara amanjato taona ny fanovana ny anarany ho rovan'i Madagasikara hoy ity mpahay-tantara ity. Mbola manampy izany ratra efa misy izany ny tsy fahalavorariana ny fomba hiatrehantsika ny fanarenana n'ilay vakoka. Ny faravana dia faravana fa ny fanarenana koa nefa dia zavatra lehibe. Nisy niezaka natao tany aloaloha tany, nisy nidingana vita fa ny zavatra hatrehan'ny maso aloha amin'izao fotoana izao dia tsy ilay anaty rova tamin'ny fotoan'andro tao anatin'ny fahatserovany maro no anaty rova amin'izao fotoana izao fa anaty rova efa tena novaendrika tanteraka, efa tsy manana n'ilay fanahina anaty rova tamin'ny fotoan'andro mety intsony ary tsy salasalako zany miteny hoe anaty rova very hasina. Zay le zavatra hitan'ny maso ankehitriny amin'ny fanovana samihafa izay natao tao anatin'ilay nantsona hoe fanarenana. Ary nanay anarany azy dia novana hoe rovan'i Madagasikara tena fanaovana tsintsinina n'ilay tantara amanjato taona izany fanovana n'ilay anarany izany. Ka ankoatran'ilay fahamaizana dia endrika fanravana hafa koa ilay fanovana n'ilay anarany. Takina araka izany ny amerenana ny anarany ity vakoka ity ho rovana Antananarivo, tsy rovan'ny Manjakamiadana ihany koa satria lapa ny ao Manjakamiadana. Ankoatra ny famahaizana nahazo an'ny rova dia nanampitrotraka ny fahavoazana ny fanovana ny anaran'ny rova raha ny fanazavana trano. Rovana Antananarivo fa tsy rovan'ny Madagasikara. Betsaka koa moa no milaza hoe rovan'ny Manjakamiadana fahatosoana ny teny izany, marina fa very anarana amin'ilay lapa lehibe ao anaty rova, ilay rova ka lasa mahavantana ny vava-milona ny hoe rovan'ny Manjakamiadana. Ny Manjakamiadana dia lapa ao anaty rova fa ny anaran'ilay toerana rovana Antananarivo. Ka ratra mipetraka manampy izay efa nisy tamin'ilay fahamaizana in'ilay fanovana ny anarana vy. Zany zany zavatra tsara foazina amin'izao fotoana izao, misy tantara io toerana io ary tantara mifamatotra mihitsy amin'ilay maha izy azy ny firenentsika ary dia heverina fa tsy zavatra maivana izany zavatra izany. Ratra anankiroa zany no mbola mipetraka amin'izao fotoana izao dia ilay fahamaizana anaty rova sy ny fanosihosena ny hasina amin'ilay anarana. Ilaina fitandremana ny famerenana azy ho rovana Antananarivo satria ankoatra ny famerenana ny anarana izay didim-panjakana no manova azy dia tsy azo adinoina ihany koa fa misy tantaram-pianakaviana ny anaty rova. Noho izany mila fifanarahana sy fifampiresahana tsara vao afaka mikitika io toerana io fa indrindra mila manaraka ny fenitra mahavakoka azy. Azo adinoina fa misy razan'olona ao anatin'io anaty rova io mahasarotiny ny malagasy zany amin'ny ankapobeny lafinjavatra anankiray izay. Ka raha ikitikitika ny anaty rova zany dia misy zavatra tsy maintsy
hifanarahana sy ifampiresahana tsara ao anatin'izany zavatra zany amin'ny fanampakarahana. Ny lafiny faharoa dia ilay lafiny fiazahana hanaraka ny fenitra araka ny tokony ho izy eo amin'izay heverina hoe famerenana n'ilay lanjan'le toerana araka ny mahavakoka azy. Misy lafiny siantifika ao ambadika izany, misy lafiny tantara ao ambadika izany. Ny fomba moa dia efa voalazako teo, ary dia tsy mandehandeha ho azy sy entina mikafana koa ny fanatanterahana ny zavatra zany, fa misy ny olona izay manam-pahaizana manokana momba an'izany ary manana traikefa betsaka ny amin'ny lafiny fanarenana vakoka eo amin'ny sehatra raisam-pirenena. Ireny olona ireny dia inona fa manakona zay ary afaka manolokevitra tokoa amin'izay tokony ho tanterahana eo amin'izany famerenana asina anaty rova izany amin'ny mahavakoka azy, fa tsy le lafiny fomba ihany akory. Raha tsy ahivina fitambaran'ny lapa sy trano ary toerana samihafa voadidina manda ao afovoan'ny faritra eto Antananarivo ny rovana Antananarivo, naorin'ny mpahay mari-trano nafaran'ny mpanjaka avy any Royaume-Uni sy avy any Frantsa tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo ny apahany maro tamin'ny rova mainy rova ny 9 novambra 570 ka nanomboka teo dia tsy nahinona feo intsony ny fitohizan'ny fanadihadiana. Nisy ny fanangonam-bola mba hananganana indray ny rova nanomboka tamin'ny taona 570 saingy tsy hita izay tena ny afaran'ny vola tamin'izany. Raha io tantara fohy io no itodiana dia hita taratra fa efa nanomboka tamin'izany fotoana no efa nisy ny tsy maty manota teto amin'ny firenena ary mbola mitohy mandraka ankehitriny izany. Taona 2024 isika amin'izao fotoana ataony valina tanteraka ary tsy nisy tohany intsony ny fanadihadiana mikasika ny raharaha fa maizany rovana Antananarivo. Vaovao ny tranga amin'ny mpiara-monina kosta indray. Olona telo voasazy gadra 20 taona an-trano maizina no saziany fitsaranan-donitra zato tapitrisa ariary ho an'ny fianakaviana avy ireo voapanga tamin'ny raharaha nafatesany ben'ny tanàna ny Mangataboangy Rasazy Narindra. Raha no afana fitsarana no ny fisalasalana kosa ny olona 12 ambiny izay voaroroy tamin'ny tiraraha ity. Nankasitraka ny fitondram-panjakana tamin'ny fanafangianana ny raharaham-pitsarana momba ny nahafatesany ben'ny tanàna kosa ny fianakaviany. Ny Atsipirim-baovao. Naritra oravalo nanomboka tamin'ny 9 oratra amin'ny 1 ariva omaly ny fianoany ireo olona 12 voapanga sy voaroroy tamin'ny raharaha nafatesany Rasazy Narindra ben'ny tanàna ny Mangataboangy. Ny tenany izay maty voatifitra taorian'ny fametrahana sambo ady azy tany Ambatofinandrahana rehefa nikasany deoty tany Mangataboangy ny 20 febroary lasa teo. Taorian'ny fiainonany rehetra voasazy gadra 20 taona an-trano maizina ny olona telo. Anisan'izany PDS ny kominy Mangataboangy teo aloha. Samy nandany fampanganaja avokoa izy rehetra ireo nandritra ny fotoam-pitsarana. Nahitana profa nefa tao anaty findain'ilay PDS nandritra ny fisavana sy fanaraha-maso ny afatra tao anaty findainy izay nirakitra ny fikonokononana tamin'ny fahafatesany ben'ny tanàna ity. Tao ihany koa ireo mpiasa rola teo anivon'ny kominy. Nisy nahita tamin'ny fitetiavana bala ary niazo ny lalana nisy ny famonoana ny Rasazy Narindra izy ireo. Firaisana tsikombakomba tamin'ny famonon'olona sy fidirana ao anatin'ny fikambanan-jola ary fitazomana basy tsy nahazona alalana no antony ampiangana azy ireo raha ny fantatra. Nankasitraka ny fitondram-panjakana tamin'ny fanafanganana ny fitsarana ny raharaha moa ny fianakaviana valvolana teo aorian'ny tranga. Nikela fa tena nanao ny asa ny fitsarana tsara dia zay ngamba fa tsisy tena mbara fa zay ngamba fa tsika moa zay lalàna fa efa zay moa napetrany hoe valvola zara ny saika hoe sorana fitondrana mahefa amin'izao fa raha tsisy angamba dia mety mitarasoka ela be ny fitsarana iny fa isorana mitondra isana maratongany andrindrandrindra ny amin'ny fitoeran'ny fitsarana dia manana fainganana azy. Tsy mahazo mivoaka ny faritra mandritra ny 5 taona ireo voapanga aorian'ny sazy. No saziany fitsaranan-donitra zato tapitrisa ariary ho an'ny fianakaviana avy izy rehetra. 2 miliara ariary no nangatahany fianakaviany maty saingy naheno zato tapitrisa ariary io. Nanamafy anefa izy ireo fa tsy havidiny anjanany io vola notakiny io. Republikany fanavaozana. Zay nanafaingana dia nanafaingana ny fitsarana ity nazavona izao vokatra izao. Ny onitra moa dia efa iny. Zay ro sitraky ny fanjakana. Zay ro sitraky ny fanjakana sy ny kapana. Fa ny zanaka vavy tsy amidy, sarobidy, tsy misy mahavoavidy zany zanaka vavy zany. Izy. No afahan'ny fitsarana no salasalana kosa ny olona 12 ambiny izay voaroroy tamin'ny tiraraha ity. Anisan'izany Tsitoaina, anadahiny maty izay niray fiara taminy
ny chef zap, ny mpamily ny fiara, ny ben'ny tanàna ny Mandrosinoro, ny député na Ambatofinadrana sy ny maro hafa. Nanahoana izany fandraisanareo ilay didim-pitsarana teo? Zay vao afaka nitsindry nahazo ny fitsarana dia misaotra ny fitsarana nanao ny asany dia engany mba ohatra zao foana ny fiasan'ny fitsarana eto Madagasikara fa tsy ho arahana tsindry ny mpanao politika isan-karazany tsisy idirany ny havanay manokana fa marina ny tenin'ny avocat teo tena zava-dehibe ary tokony lesina sotomy mpitsara rehetra eto Madagasikara le tenin'ny avocat hoe tsy mila résultat maika dia maika fa mitady résultat sy vokatra foana ny mpitsara eto Madagasikara fa amin'izao izany dia fahita hoe nanao ny asany ny fitsarana makasitraka ny mpitsara rehetrarehetra dia misaotra ny mpisolo vava dia misaotra ny havana rehetrarehetra ny trotrom-bavaka saotra toko. Manana feim-potoana 3 andro kosa ireo rehetra tsy afa-po tamin'ny didy hampiakatra ny raharaha. Eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina izay feno mifepetra ilazana fa faritra mena amin'ny Asandalo ny distrika Antanimora Sud amin'izao fotoana izao hoy ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana Androany. Mitaky fepetra entitra sy maika ny zava-misy satria tena mijaly ary mandry tsy lavoloan'ny mponina hoy ny fanamafisana mitady vaovaon'ny Germaine Moejanary sy Taiziniana. Fanafiana intelo na inefatra isan'andro rakely indrindra omby miisa 200 isan-kerinandro no lasa ny dahalo. Izany no zava-misy ao amin'ny distrika Antanimora Sud amin'izao fotoana izao. Mijaly ny vahoaka mandrindrirana antsy ny Valalabe mandry hoy ny solombavambahoaka. Isan'ny paikady napetraka tany amin'ity distrika ity ny resaka dinabe saingy mbola mitaky fiarahamentana ny ady atao amin'izany amin'izao fotoana izao hoy hatrany ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana. Efa nisy ny paikady efa napetratsika fa amin'izao fotoana izao ilaina ny fiarahamentana satria efa mirongatra tena mirongatra faran'izay ambony indrindra ny dahalo amin'izao fotoana izao ka tsy afaka ny sivily tsy ho afaka anohitra dahalo satria misy ireo fitaovam-piadiana izay miparitaka zay tsy afaka anohitra an'izany sivily ka manentana fitondram-panjakana mba hiara-entana amin'ireo kalon'ireo sy ireo commando ireo sy ireo vahoaka ireo mba anampy ny élément ao amin'ny distrika Antanimora indrindra ao amin'ny commune Manombo ao amin'ny commune Ampamata eo ny tokony hametrahana an'ireo élément matanjaka ao anatin'izay ihany koa mila hélicoptère